Amen. Iza moa no atahorantsika? Olombelona ve? Tsy olombelona no atahorantsika, fa Andriamanitra zay ao amin'ny avo indrindra. Mila izy aloha no atahorantsika voalohany indrindra. Na misy mahita ianao na tsisy mahita ianao, mila miezaka ianao. Marina mandrakariva eo anatren'Andriamanitra ny fonao, ny fisainanao, ny fijerinao. Mila hitan'ny Tompo hoe matahotra azy ianao, matahotra ianao ny ianao ratsy na tsisy mahita, satria fantatrao fa misy Andriamanitra mijery ianao. Amen. Satria fantatrao fa misy Andriamanitra mijery ianao. Fa raha ohatra fenimpeninao hoe tsisy mahita aho de iaina amin'ity fahotako ty ihany, ataoko ihany ty, mody marina anao enatren'olona nefa eo anatren'Andriamanitra ianao mpanota. Amin'izay fotoana izay ianao mamitaka ny tenanao, tonga le hoe tsy ambinina ianao, idiran-doza ianao, ianao ihany no mandray ny valinasanao. Samy andray ny valinasana isika. Ka aza fenimpenina le fahotana, na misy olona tsy tianao, misy zavatra alanao, teneny le olona, de rehefa tsy mifanaraka aminao, misaraka ny lalanareo, tsy miady, fa samy mandeha amin'ny lalany de samy madio am-po. Amen. Eto ijoro vavolombelona amintsika. Voalohany, Jesosy nanova ny fiainako, nandray an' Jesosy ao Tompo sy mpamonjy ao amin'ny fiainako. Ny teny voalohany teny fanahy masina tamiko de hoe mila mamela heloka ianao. Ny famelan-keloka, mahay mamela heloka olona. Ninona io situation io, na de marary toy inona, na de tsy zakanao ary, na de mafy aza, mila mamela heloka. Tsy azontsika atao ny mitana alahelo ao anaty fofontsika ao. Amin'izay fotoana izay ianao manafina le fahotana, fa mila borakinao, mila teneninao, mila miteny amin'le fahotana, amin'le zavatra tsy mety. Ny teny fanahy masina tamin'izay fotoana izay mila mamela heloka ianao. Jesosy iza no olona nanako alahelo, tonga de tonga tao anatiko namako anankiray nananako alahelo efa hatramin'izay. Tena nalahelo tamin'le olona ao. De tsika moa rehefa manalahelo olona zay de bloquentsika le olona. Tonga de nampatsiahy ny fanahy masina anahy. Mila mamela heloka ianao. De andao moa Jesosy fa mamela heloka. De niandra asa aloha fa vao mela fotoana ohatr'izao. Androany tenenan'ny fanahy masina anahy io teny io rapitso maraina andeha hiasa, nampandalovo ny Tompo eny amin'ny lalana izay alehako ilay olona. Andriamanitra tsy azo vazivazina. Rehefa miteny izy de tiantsika manatanteraka direkta, tsy mila miandriandry, fa mila manatanteraka ianao eo no eo. Zany teny andraso aloha fa hitady fotoana andehanako any aminy aho. Ny fanahy masina rapitso nampandalovony amin'iny lalana iny le olona. Ny ome zany rehefa nandalo andeha hiasa, tsy ho le olona ndraisako fotoana. Ay zany fanahy masina tiany hoe amela heloka ao, tsy miandry fotoana. Miresaka amin'ny telefona le rahavavy amin'io fotoana io le vehivavy miresaka telefona, de zay moa tsy mifampiteny, tsy de mifampiresaka hatramin'izay. De nandalo fotsiny aho, andeha za de niteny ny fanahy masina anatiko hoe io le olona amelanao heloka. Zay zany mody manao fanina nandeha, io le olona amelanao heloka. Andriamanitra ry havana, tsy azontsika vazivazina ary mahita ny zavatra rehetra ataontsika ety ambony tany. Izay hoe mila antsika miteny
mila miresaka amin'le olona. Lasa nanantona niverina aho zaho fa nandeha lavitra, niverina nanantona an'le namako. De nifona za mifona aminao aza fa mamela hafa zao le zavatra taloha reny sy ny sisa. De tsy nanina koa mihitsy saorana ny tompo. De nifamela teo zay nifamina. Teo ry havana ohatra nisy zavatra ngeza be niala tao anatiko. Iny zavatra ngeza be ao anatinao io le fahotana. Iny le mavesatra. Iny le afentsika. Tazomitsika ao nefa mavesatra le izy fahotana. Ka naiza ny aleantsika de mikondany antsika satana, miapanga antsika amin'ny zavatra. Ny faharoa fijoroam-bolombelona izay ijoroako ihany koa ny amin'ny fanaratsiana mpanompon'Andriamanitra. Tao anatin'izany ary havana. Za mijoro vavolombelona eto zavatra niainako daholo ny teneniko eto. Eto anatrehan'Andriamanitra, eto anatrehan'ny anjeliny. Ho fanalambaraka ny satana. So izany masina tsy zaho marina loatra fa asan'ny tompo no atao. Tsy hoe ny anahy tazotazoniko, takotakonako de andeha hiteny ny hafa foana. Na za tsisy fahotana, tsia ry havana. Tsia. Amen. Tao anatin'izany aho mitandrema antsika raha ao anatin'ny miteniteny mpanompon'Andriamanitra. Ny miteniteny mpanompon'Andriamanitra de le anarany mihitsy voatontsika. Fa hafa indray le mitory pastera de anaran'ny pastera be de be, zany hoe ministera apetraka amin'ny tompo ao anatin'ny fiangonana. Ka tsy akanavaka amin'izay fotoana zay rehefa miteny tompo hoe mampibebaka ny mpanompon'Andriamanitra na misy afatra ampitondrany fiangonana, mampitandrina ny mpanompon'Andriamanitra rehetra. Amin'izay fotoana zay tsy akanavaka fa hafa le miteny le anaran'olona mihitsy voateninao. Mitandrema isika na any amin'ny fampianarana zay ataontsika. Iteny mpanompon'Andriamanitra miapanga ny fiangonana tsy mipanga ny fiangonana re. Tsy azontsika atao re tompoko. Tao anatin'izany aho. Ary tena nianjonanjona. Tena hoe nahita ny kileman'le mpanompon'Andriamanitra fa tsy hitako ny anahy. Andriamanitra no mitsara antsika tsirairay avy. Ny famaly tamin'le mpanompon'Andriamanitra mihitsy aho tamin'izay. Le vadin'ny mpanompon'Andriamanitra. Na inona kilemany mpanompon'Andriamanitra ny vadiny mivavaka ho azy tsika. Anjarany sy Jesosy. Tsy anjarantsika no miteny. Indraindray tsika rehefa miaraka amin'ny namana de tafateny foana olona. Mitandrema antsika fa mandoto ny tenantsika. Amin'izay fotoana izay ianao manaratsy an'le mpanompon'Andriamanitra. De mody ianao alleluia amen na mivavaka nefa anatinao ao makala an'le mpanompon'Andriamanitra. Inona no ivavahanao amin'izay fotoana izay? Amen. Ananaran'ny tompo azy zany. Nisy fotoana amin'izay namangy any fanahy masina tena mila manantona ny mpanompon'Andriamanitra ianao mibebaka mifona aminy. Jesosy ataoko ahoana andeha mifona. Mila mandeha anao mifona. Teny fanahy masina. Le zavatra ataontsika mila tenenitsika mihitsy avoentsika. Ifonantsika amin'le olona. Amin'izay ianao madiodio. Fa raha tsy izay ianao tsy afaka eo anatrehan'Andriamanitra. Satria afeninao le zavatra. Mila aboraka. Mila tenenina de avela amin'izay manomboka afoy. Raha tsy hainao tsy vitanao mangatahany fanahy masina. Mangatahany fanahy masina satria anjaran'ny tompo no mitsara ny tsirairay fa tsy anjarantsika. Na izy hitanao le kileman'le mpanompon'Andriamanitra na hita hoe tsy mandeha mitena izy fampianaran-diso.
de anazy Jesosy. Amen. Misy ihany koa ny tompo mirevele, misy ihany koa ny tompo mampiteny indray hafa koa. Hoe asainy miteny, misy eo mpanompo izy asainy miteny am'le mpanompon'Andriamanitra hoe tsy mety ny ataonao, mila miverina amin'izao sanao, ialao zao ataonao zao tsy mety. Hafa koa zay. Amin'ny fotoana iny ny tompo miteny maniraka ny mpanompony makany am'le pastera ohatra. Amin'ny fotoana iny manambara eo no eo le fahotany mba hibebahany. Fa hafa le tsika mifosafosa ty ivelany, iny tsy akasitrahany tompo iny, tsy akasitrahany tompo. Na marina io mpanompon'Andriamanitra io na tsy marina, lasa nasainy fanahy masina nandena akany ny fona. Nanantona an'izy ireo ny fona ny bebaka teo amin'izy ireo. Fona eto anaty ianareo amin'ny teny rehetra no teniniko, fakalana, fahatezerana, fandirana, bako teo. Amin'izay fotoana izay ianao madio eo anaty ten'Andriamanitra. Mila ianao manao digana mihitsy manantona an'le olona. Fijoroam-belona manaraka. Nisy namana anankiray ihany koa, satria tsika olombelona. Olombelona tsika. Tafalatsaka amin'izany. Fa ny tenen'ny tompo amintsika dia tsika mitsotra. Noho ny fahatahorantsika azy. Noho ny fahatahorantsika hoe ho very aho. Ho any amielo raha tazomiko ato zao. Zavatra alaheloko zao. Fa mila manantona ny olona. Na efa ela tany eo, na fa taman-taonany. Raha le olona tsy mandray, vita ny anjaranao efa niteny ianao. Alleluia. Aza tazomina. Aza tazomina raha misy olona nananao lahelo, misy olona nataonao zavatra tsy mety, mitenena ianao, ambarao. Teneno. Amin'izay fotoana izay mazava. Direkta eo tsisy ambadibadika, fa le resaka ambadika mihitsy no hiampangany Satana atsika. Le teny alohaky ny vavantsika io. Le raha vavy nanana lahelo taminy aho. Misy zavatra ataony zany dia nalahelo taminy aho. Fa tamin'io fotoana io ny tompo ny teny tamin'ny alalan'ny mpanompon'Andriamanitra indray ny tenen'ny fanahy masina taminy. Ny nitoritena dia le teny dia izaho niteneniny. Ataonao hoany ianao mivavaka nefa manalahelo amin'ny raha vavinao. Mpiatsara vela tsy zany. Zany teny azy dia zao Jesosy tonga dia tsapako hoe za tenen'ny tompo. Eo no eo aho. Satria analabarako ny Satana zay mampitazona an'le alahelo ao anatiko. Manalabaraka Satana netsika raha vao mandray décision zao iteny amin'le raha vavy zao alaheloko, zao tsy mety, zao dia niteny an'izao, zao nataoko, mifona eto anaty anao. Amin'izay fotoana izay na inona teny ho teneny ambadika fa vitany ianao. Toy izy hondianao rehefa avy. Amen. Na atsoiko le raha vavy nandevasako message angamba zay, vocal ny teneniko taminy, mifona eto anaty anao aza. Tsy mampaninona zany na ataony hoe adala ianao na ambany, na marina na tsy marina, satria anavotanao ny fanahinao. Aza feno penina ny fahatezeranao, ny alahelonao ao anatinao io. Fa mila mitsotra ianao, anavotanao ny fanahinao, sy le namanao ihany koa ho tsapany zavatra tsy mety ataony. Dia tsy maninona izy fa mamela anao. Dia vitany ianao samy madio izay. Samy madio. Halleluja. Fa misy tsika menatra tsy samy teny. Le devoly mahatonga anao menatra io tsy samy teny. Tsy samy teny apabe maso. Mangata amin'ny tompo ianao mba omeny tompo hery, mba asahy ianao ho sahy teny. Hiteny amin'le fahotana sy zavatra tsy mety ataonao. Fa raha ianao manana an' Jesosy tsy zavatra miafokafona tsony, tsy zavatra fepeninao tsony. Satria ny fanahy masina dia mangarahara
entsika ny fijorovam-belona zay zareny tady hoe transparent, mazava ny fonao, mazava ny any an-danitra ka ny olona mena any an-danitra zany manomboka ety an-tany ianao efa hita mangarahara ny fahazavanao sy ny fahamarinanao. Alleluia. Fa tsy hoe miteny ianao mitory nefa ianao ny anao mbola ao le fahalotona sy le fahotana fenimpeninao tsy ariavana. Mila foinao zany rehetrarehetra zany, mila teneninao zany rehetrarehetra zany, mba ho fanomezanao voninahitra an'Andriamanitra ary ihany koa hamindrany tompo aminao, hamindrany fo aminao. Tsy afaka hamindra fo amintsika tompo raha misy zavatra fenitsika ao. Alleluia. Miafokafona ianao, miafokafona amin'ny olona ianao, manalaino amin'ny olona ianao. Teneno le zao la eloko de vita de ok samy famela eloko tsika de vita. Atreo aza tohizana tsona za sina resaka tsona plisany ambadika an'izay. Miambina atsika zany, miambina. Fa raha voasetsika suitiny le izy, io izy fa nifona amiko. Io zao za, hitanao tsapany ihany le fahadisoany. Hitanao zao am'izay fotoana zay ianao ihany koa niara-ny fahatezeran'Andriamanitra. Mitandrema tompoko. Vita. Nitsotra ianao. Nanambaranao de miala de vita de tohizony de ianao aza sina tohintsony. Afoizo manomboka eo. Tsampanao zavatra nahalavo anao iny de avelao manomboka eo de mitandrema ianao. Amen. Zay le hoe mahafoy. Rehefa mitsotra ianao de aveo afoizo. Fa tsy hoe iny de mbola miverina indray ianao, iny de mbola miverina indray ianao. Fananarana daontompo amintsika androany. Mety mandalo an'izany ihany koa ianao. Mandalo an'izany ianao dia raiso ny fanapahan-kevitranao. Mandraisa décision ianao. Satria lazaina sambatra mihitsy eto zay matahotra mandrakariva ny fatahoranao n'Andriamanitra de manao zavatra marina foana ianao. Tsy manafina le fahotanao ianao. Fa raha ianao manamafy ny fonao, idiran'ny loza. Iaran'ny loza zany. Loza zay ny anarany. Amen. Aza manamafy ny fonao. Aza mitazona. Aza mitazona ho tao anatinao. Esory ny rehetrarehetra. Ambarao, aborao. Ambarao, aborao. Aza menatra. Aza matahotra. Raha te handeha amin'ny fahamarinanao tsy maintsy miteny. Tsy aborakinao raha te ho voavonjy. Fa raha tsy zay de voasoratra amin'ny fiampangany Satana ianao. Amen. Misy ny fahotana mila hitsoranao, hitenenanao, ambaranao miariary. Alleluia. De voninahitra ho an'i Jesosy rery ihany. Ho azy hatramin'ny taloha andritra ho mandrakizay. Tahin'i Jesosy daholo tompoko. Amen.